malagasy fa atsika tsiraray avy no avy nyty firenena ty. Lina ny tsiraray avy ary te afantatra ny zava-misy, ny zava-mitranga ary indrindra ny lalak'izorana. Misy ny fomba fiteny ny teny hoe izay tsy miteny dia namany manaiky. Marina sa tsy marina? Ka zay indrindra no mahatonga eto androany ny teny mijoro satria maro loatra ny zavatra mahavako fo, maro loatra ny zavatra mampalahelo ary maro loatra ny zavatra tsy ekena manoloana ny fanarahana indrindra amin'ny hoaviny ty firenena ty, tsy indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Koa manoloana ny fandrosiny sy fivoarany toedrarano ankehitriny eto amin'ny firenena malagasy. Mitady vahaolana ny rehetra, mieritreritra ny rehetra hoe ahoana no atao, inona no atao mba tsy hiverimberena ny krizy eto amin'ny firenena. Dia anao tantara fohy kely satria maromaro n'izay krizy nifandimby teto amin'ny firenena zay. Taony tamin'ny taona 1970, 1970, roso arivo ary farany teo sivy arivo. Ny masaka opotsika malagasy dia hoe inona ny mba atao mba tsy hiverimberena zany krizy eto amin'ny firenena zany. Tiako ny mampatsiahy ary mba hanao tsy ambara kelikely aminareo androany tao anatin'ny fotoana fohy izay nitantanako amin'ny firenena zay. Mba tiako ampitana aminareo ihany koa hoe inona marina no hitsinjovana ny vahoaka ary inona marina zany hoe fitiavan-tanindrazana. Sarotsika angamba ny fa nisy ny dinika maro natao na teto atoerana na tany ivelany ijerevana vahaolana maharitra ho an'ny firenena. Tao anatin'ny tetezamita dia ny andraikitry ny tetezamita dia ny hoe anao fifidianana. Rehefa nandeha nivory izahay ary nifarany teo tany a Seychelles, izay nitarihan'ny filoham-pirenena Jacob Zuma, dia hoe ilaina ny hoson'ny Madagasikara ao anatin'ny fifidianana farak'izay aika. Andry Rajoelina tsy verzo, afaka milatsaka tsara ary afaka milatsaka tsara hovidiana ho anisan'ireo filoham-pirenena. Amin'ny 4 maraina vao vita ny fivorianay tamin'izany fotoana izany tany a Seychelles. Ary ny fanapa-kevitra tao mivoaka hoe raha vahaolana ny bedavina dia zao. Andriamatoa Andry Rajoelina, président Andry Rajoelina ozy izy ny filoham-pirenena sud-afrikana. Ekena mihitsy ary tsy misy olana ho an'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny andraisanao anjara